fa izy marina tokoa moa zay premier ministre vaovao Cool Roger izay ndeha ho fantatsika rany mikasikasika an'ity premier ministre-tsika vahoaka malagasy ity anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Olona akaiky ny filoham-pirenena ny Prime Ministre vaovao ny Dr Cool Roger namorona niaraka tamin'ny fikambanana hery vaovao ho an'i Madagasikara izy ateraka tao Belle-sur-Tsirbine i Roger Christophe Laurent Cool vadin'ny Isaac Akatonina izay hita trandry manara-diny vadin'ny filoham-pirenena Voangira Rajaonarimampianina. Mananjanaka telo izy bendana narimorondava ary efa senatera teo aloha ny rainy ary zanaky ny faritry ny Menabe ao amin'ny faritany Toliara. Mikasika ny fianarana noratoviny Cool Roger indray dia mpitsabo manampahaizana manokana momba ny radiolojia ny tenany nandrato fianarana tany amin'ny universitény Genève tany Suisse izy ary nahazo ny mari-pahaizana ho mpitsabo ny taona 2025 efa niasa tao amin'ny hôpital be ny Mahajanga ihany koa izy ary tany France avy eo. Manana ivitoerana misahana ny radiolojia sy imagerie ao Genève i Dr Cool Roger. Ny aloha izany dia efa niofana tao amin'ny ENS ary efa mpampianatra ny taranja matematika sy ny fizika ihany koa. Teo amin'ny lafiny politika indray dia tsy dia fantatra loatra teo amin'izay sehatray ny Prime Ministre vaovao tsy manana antoko politika raha teo izy. Anisan'ny nahafantarana azy ny fametrahany filan-tsakafovidin'ny filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 tafiditra tamin'ny listy ny kandida araiky amby efapolona avoakan'ny CES voalohany izy saingy avy eo dia noesorina tsy ho mpifaninana intsony noho ny tsy fahafianoan'ny fepetra fijanonana teto Madagasikara embolana mialohan'ny fisokafan'ny fandraisana ny taratasy filan-tsakafovidina. Ny safidiny nanome toerany niaraka tamin'ny Julietienne ho an'ny kandida Hery Rajaonarimampianina izy tamin'izao taona izany ary niara-dera tany tamin'ny filoham-pirenena nandritra ny fitetezam-paritra samihafa nataony tamin'ny fampielezan-kevitra samihafa ary izao voatendry Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izao.